Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokantrano manolotra ho anao ny vaovao. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Sardine Annie, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Tsy matahotra ny hoe sorona amin'ny toerana ny Premier ministre Cool Roger raha nambarany androany fa nolona Premier ministre sy ny gouvernemanta resaka mandeha taoriany ny fihaonana tampony tamin'ny zoma lasa teo. Raharaha Bois de Rose, sambo iray mahazaka Bois de Rose hatramin'ny 7 taonina no fantatra fa hanainga ao amin'ny serana tsambony manana ravaratra androany alina na raha ampitso. Manana fahazon-dalana manokana avy aty Antananarivo io sambo io raha ny fanadihadiana nataonay. Fangalarana solika eny amin'ny topo dasantsy, zava-misy mamitana ny mpanjifa solika rehefa mampalaza ny topo dasantsy maromaro eto an-drenivohitra. Misy ny fenitra sy fomba maromaro tsy maintsy hajaina momba ny fandrotsahana lasantsy ao anaty fiara. Mety ho fahadisoana kajy amin'ny fitrohana solika ataon'ny fiarakodia iray ihany koa nefa no iavian'ny ayay. Laokan'ny isa-tokantrano ny enomby ihany no malaza amin'ity taona ity, sy takatry ny fahefa-mividin'ny akamaroan'ny mponina amin'ny ankabeny ny vidim-borona. Manodidina 5,4 hatramin'ny 7,000 ny vidin'ireny amin'izao akatokin'ny fety izao. Arahina hiakatra hatramin'ny 2,4 amin'ny faran-taona. En Tunisie, lany filoha i Beji Caid Essebsi, Premier ministre teo aloha tamin'ny sambato 5 faingo 20 isanjato. Manoloana ny candidat Monsef Marsouki filoha teo aloha nahazo isambato 4 faingo 20 isanjato. Fanamin'ity filoha vaovao ity ny amerina amin'laony ny lafin'ny toe-karem-pirenena ary hijery ny lafiny sosial-bahoaka. Soka Vitre en Outapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka Vitre en Outapénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapénac, très sincèrement à votre service. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Tsarlalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Tsarlalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Tsarlalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, garantie et service après-vente assurés. Tongolo voatetika, miavaka tomily, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia,
Ampio sardine Annie. Vita un sandwich. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Krismasy indray mitselatra tsisy nofo tsy tanteraka andao fozina daholo ny atao tokantranontsika rehetra ny télé ovaina an'le smart TV LED amin'izay sady azo anaovana internet lecteur ovaina an'le HD frigo atao amin'le ngeza ny cuisinière gaz atao amin'le misy lafaoro ny ampli bafle andizana amin'ny farany taona ekene ary multirobot sy mibatesy toa adinao promotion tsy misy toa azy ingezao amin'ny conforama hatramin'ny groupe électrogène ka izany tsy hoany conforama tsara lalàna mirary fety sambatra ho anao. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao ary. Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atao baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia na loka mety ho azo. Ticket loka voalohany a. Mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay télé goavambe. Tandremy sotara. Loka varombe folo besona tolotro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Leftmate, Anoussad. Efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary arao tiaro ny fihenam-bidy misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta alarme sy vidéosurveillance ordinateur portable imprimante consommable informatique tablette téléphone naika farany fahitalavitra appareil photo sy caméra ampli bafle sy izay rehetra mety électroménager aza mandeha lavitra tsony tokana ny safidiko galerie sivy malagasy mivoatra ampita amin'ny central hôtel tsara lalàna. Ankasitrany ianao tompoky lasy tsy mikivavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ny Golo TV miarabanao ary manasanao indray naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany tsy matahotra no esorina amin'ny toerany ny praiminisitra Cool Roger raha ny nambarany androany ny fanoana ny praiminisitra sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta izay efa resaka mandeha ankehitriny taoriny ny fionana tampo no tanterana ny zoma farany teo. Tsy misy manisy resaka kosa ny mikasika ireo hery ivelan'ireo filody mirahalahy nampiony ny FFKM ireo ny amin'izay fisotro ny fifandresen-dahatra rehetra mikasika ny raharaham-pirenena izay fanadidina hoentiny herin'ny rabary.
Rehefa aorian'ilay fiaonana ny zoma lasa teo fa fizaran-tseza ny tenany votoatiny izany fivoriana izany. Fizaran-tseza ny amin'izay mety ho fanamboarana tao amin'ny gouvernemanta sy izay ho prime ministre. Raha ny fanadihadiana tao dia olon-dratsiraka no mety ho eo amin'ny toeran'ny prime ministre ary mpikambana ao amin'ny gouvernemanta kosa ny andreo filoha telo ambiny. Izany hoe averina indray ny fiaraha-mitantana toy izay hita tamin'ny tetezamita. Ny azo antoka kosa dia ny hoe tsy maintsy hiala amin'ny toeran'ny prime ministre Cool Roger Atoato. Efa vonona ary tsy matahotra ny fanesorana azy amin'ny toerany izany ny prime ministre Cool Roger raha ny nambarany androany teny amin'ny lapam-panjakana Mahazo Arivo. Laha zao roahiny androany amaray avao fa mahita asa ampiasany mianako andafy any koa. Dia misy place eo en radiologie digestive papa là ohatsy tianao fa moi je suis spécialisé en radiologie digestive. Scanner, IRM, maintenant on lance aussi les IRM, les entéro-IRM et tout ça. Car je ne bouge pas à travers, oui, parce que je cherche une place ou tout comme ça. Non, je suis là pour travailler pour le pays, pour travailler sous les ordres de mon président de la République. Ratsaivina, isan'ny nahatapaka ny tady teo amin'ny mampara sy ny fitondrana ankehitriny ny resaka fanendrena prime ministre ny amin'ny fandikana ilay artikla 54 ao amin'ny lalam-pandrenana. Iverina natabatra indray ve zany n'ity resaka ity amin'izao fanoloana mpikambana amin'ny gouvernemanta izao sa ho vitan'ny fifanarahana izy dimy rahalahy ao ny resaka. Njekelan'izay, misy ihany koa ireo antoko politika hafa izay nahasedra fifidianana saingy tsy mbola nisy resaka ankehitriny ny mikasika azy ireo. Raha mbola voatery tsy maintsy hifampiraharaha amin'ireo filoha teo aloha ireo ny filoha ankehitriny amin'izay olona tokony hanatanteraka ny politikany, mampametra-panontaniana ihany koa ny tanjaka izany filoham-pirenena izany. Ny azo tarafina dia hoe tsy mbola maro toerana ny fitondrana rajonaromampianina ka tsy afaka amin'ireo tsindry maro samihafa. Mbola amin'izay pejy politika izay hatrany 10 voasokajy ho gadra politika no mbola tsy nahazo fahafahana hatreto mbola miandry fanapahan-kevitra avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fampitsorana azy ireo raha ny nambara ny ministry ny fitsarana hetsakilan'izay tsy mbola misy resaka hatreto ny famoahana ny filoha taloha Marc Ravalomanana izay tsy mbola ny isan'ireo 10 voalazay ireo Zorakotondriny. Nanambara teto am-pivoriana ny filoham-pirenena Perinasa fa handray andraikitra amin'ny fampitsorana alohan'ny farantaona ireo gadra politika dia ny taona 2024 ity izany. Telo no mbola migadra eny Tsiafa, 7 no migadra eny Antanimora ary 3 kosa ny miaramila izay mbola tsaboina. Isan'izany Kotidy, ny adjudant chef Faisorany ary colonel Charles izay manaraka fitsaboana Atsila Réunion. Isan'ny fampanantenan'ny filoham-pirenena ny fampitsorana azy ireo. 12 volana tsiorinana nefa mbola ny amponja hatrany izy ireo, mbola miandry ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fandraisana fanapahan-kevitra momba azy ireo raha ny nambaran'ny ministry ny fitsarana omaly. Filan-kevitry ny gouvernemanta Rofina, 7 andro sisa dia hifarana ny taona, mbola tsy nivoaka izy ireo, fa mbola manjavozavo ihany koa ny raha momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izay tsy isan'ireo 15 voatonona teo aloha. Raha efa nambara tamin'ny conférence au sommet izay natao ny 17 ny volana Desambra teo, tsy mbola foana ny raharaham-pitsarana mikasika izany, tsy mbola mazava araka izany ny fampitsorana azy. Rovina, samy andry ny grâce présidentielle amin'ny taona vaovao avokoa izy rehetra ireo. Etsy andanin'izay kosa tsy mbola nasindresaka ireo niaram-boina tamin'ny krizin'ny fanesisesy teto Madagasikara, toy ny tamin'ny taona 2010, ny tamin'ny taona 2010. Tsy mbola voavalin'ny fanjakana ireo fangatahana fanonerana azy ireny, iandry hatramin'ny Rovina ihany koa. Lafim-baovao hafa kosa indray na tsy tsahatra intsony ny fihetsiketsehana automasina ho fanoerana ny fahatapahan-jiro. Nahafatesina olona iray izany omaly iray mpianakaviana 7 taona no maty voan'ny balan'ny mpitandron'ny filaminana 7 no samborany mpitandron'ny filaminana ka 9 no naratra nahitana mpianatra 3 sy zandary 3 androany nidina anjery zava-nisy tany an-toerana ny delegaciony izay nahitana ny ministry ny vatra sy ny sekretera-panjakana misana ny zandarmarim-pirenena tsy mbola nisy vahaolona nefa hatreto ary mbola mitoy izay delestage izay tesitra ny mponina ary ahina iamafy izany amin'ny ity ala ity raha ny fanazavana noentiny namanam-pona gazety Erinao Razafimanana azo tamin'ny Antsoatarby. Ny nasana omaly alina ny hetsika nanehoan'ny mponiny Tomasiny ny atizirany manoloana ny fahatapatatany herinaratra maharitra isan'andro tamin'ny fitora sasany alina omaly no efa raikitra ny sioka kiririoka sy fampanenoana sarom-bilany teny andelakilatron manerana ny fokotany maromaro teto Tomasiny, anisan'izany ny fokotany Mangarano, Mangarivotra, Ambolo-Madinika, Tanambo 2, Morarano ary Veriri. Fotoana kely taoriana dia efa raikitra ny famborana kodiarana isaky ny 15 metatra eo. Misy mahatratra avo mitovy amin'ny andron-jiro mihitsy ny fijalajalan'ny afo
eo ampovoany arabe arahana ogaoga sy omba vararaka ary torabato manoloana ireo mpitandro filaminana izay efa niatana teny an-toerana tamin'ny alina omaly io ireto farany izay tsy mitsitsy mihitsy tamin'ny fanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny bomba mandrasa-dranomaso sy ny tifo-danitra vokany azy miisa fito amin'ny telopolo ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra ny mpitandro ny filaminana alina raha toa ka telo no voasambotra nandritra ny alina voalohany ary lehilahy iray izay 20 amin'ny telopolo taona no maty no avy ny bala tamin'ny alina omaly io tamin'ny ray ora maraina vao nia lesy ny fifandonana teo amin'ny rotonto ka nirosy tamin'ny famonoana ireo AFB izay nitomandavana marina fa ny androany dia nisy ny fidinana ifotony nataona minisitra telo aziany andrenivohitra izay mbola tsy nazahoana akony moa ateto izay fidinana fisionana nataon'ireo tompony andraiky mpanjakana avy Antananarivo tamin'ireo tompony andraiky tindijira mahitsy an-toerana sy ny mpitandro ny filaminana izay aloha no azo ambara irino razafimanana vety Tomasina. Efa ho herinandro izao nahatongavan'ireo milina mpamokatra herinaratra nambara fa mahany izay olany delestage izay hatreto anefa tsy mbola miova ny toetra rany an-toerana raha ny tatitra ny hoetiny mpanao gazety namana teo tsy misy fanazavana ihany koa hatreto hoe inona ny olana mahatonga izany. Fa izany koa nivadiantsika eo amin'ny pejy toe-karenina araka ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao mitoy ny fanondranana bois de rose antsokosoko sambo iray mitondra andramena indray no fantatra fa hanainga eo amin'ny seranatsambo-ny mananara varatra androany na rahampitso efa nanomboka maraina io ny fampiakaran'ireo andramena ao anatin'izay sambo izay na azo main leve na alalana manokana avy aty Antananarivo io sambo io araka ny fanadidina natao tsy mbola fantatra kosa ny isa sy ny lanjan'ireo asarobidy ireo efa misy ny fangatana fitsiriana izany sambo izany ahafana mahita ny lalana izoran'ny fanadidina hoentiny Iltasinjo. Io maraina io loharanom-baovao telo no nanamarina teo anivon'ny Alliance Voargasy fa hisy sambo iray hiainga hitondra andramena antsokosoko hiala eto Madagasikara. Araka ny fantatra, efa nisy ny baiko amin'ny tokony hialana io sambo io ato anatin'ny 4 ora. Efa nanomboka ihany koa ny fampiakarana ny azo anatin'ny sambo hitondra izany. Tsy mbola fantatra marina ny abetsaka ireo azo sarobidy ireo, ny fantatra fotsiny araka ny loharanom-baovao dia sambo mahazaka manodidina ny 7 taonina io fenoana andramena amin'ny seranany mananara avaratra io ankehitriny. Misy dokera maromaro efa manomboka mandeha any amin'ilay toerana anaovana embarquement. Moko moa zany mandeha ny ataontsika hoe ny sion-dresaka aloha eo tanàna hoe efa nisy tompona andraikitra lasa tany omaly fa ohatrany verina fotsiny. Nasaina ny verina izay ngamba ny tiako ambara. Androany atoandro efa nisy ny fanainganany manam-pahefana andray andraikitra manoloana ity afera ity. Efa nampahafantarina ny teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena izany araka ny fanazavana avy amin'ny AVG ary efa nisy ihany koa ny fangatana fiaraha-miasa amin'ny fanakanana na fitsiriana ity sambo ity, isan'izany ny fangatana fanarahana amin'ny alalan'ny zanabolana ny dian'ny sambo ahafahana manakana ny fidirany amin'ny firenena itodiny. Mikasika ireo andramena sy harena sarobidy hafa rehetra tafiditra anatin'ny faritry ny seranatsambo-ny firenena hafa tsy azon'ny Madagasikara ampidiana intsony izy ireny hoy ny avy amin'ny Alliance Voargasy isan'ny nanaosiny ny fifanarahan'ny Palerme miaraka amin'ny Zanzibar, Singapour ary Kenya i Madagasikara ao anatin'io fifanarahana io. Tsy voatery averina amin'ny firenena any aviany ireo harena voajanahary tratra fa mijanona ho fananany ny tany nahatratrarana izany. Azon'izy ireo atao ihany koa ny mivarotra izany ary afaka manome isanjatony amin'ny vidin'ireo harena ireo amin'ny firenena any aviany. Ny fanajiajiana natao ihany koa no nahafantarana fa main leve na fahafahana avy amin'ny sampadraraha tompona andraikitra avy eto Antananarivo no namoaka ireo sambo tafiditra tamin'ny raharaha andramena hatramin'ny volana Jona lasa teo araka ny loharanom-baovao. Akaiky ity raharaha ity nisy ny fandrahonana nataon'ireo tompon'ny sambo nampatahotra ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Ireto farany no niteren'ny tompon'ny sambo hiantoka ny sambo raha toa misy ny fahasimbanaka tsy maintsy namotsitra izany. Eo amin'izay pejy ny toe-karena izay hatrano mifampiampanga ny mpanjifa solika sy ny mpanjara mangalatra amin'ny solika amidiny ny mpivarotra hoy ny mpanjifa tsy ahafana manao izany kosa nefa ny fitaovana ampiasain'izy ireo hoy ireo mpanjara solika etsakilany tsy mbola mora ho an'ny firenena malagasy ny anaraka ny fomba fiasan'ny vahiny amin'ny fomba fivarotana solika noho ny teknôlôjia tsy mbola mitovy fanadina hoentiny Ilias Rabiata.
Mampitaraina maro ny fomba fiasan'ireo tompom-pivarotana solika eto andrenivohitra. Mpangalatra ny pompista hoy ny mpanjifa, tsy mifanaraka amin'ny vola alohan'izy ireo ny solika azony, ireto no ihahan'ny mpanjifa solika. Misy rivotra ao anatin'ilay fantsona mitondra ny solika ka mampiana ny fatra araka izay misoratra eo amin'ny miliny mpanjara. Tsy miverina oatra ny sora-bolan'ilay milina, fa avy hatrany dia tohizan'ireo pompista izay sora-bolan'ireo naka solika teo alohan'ny fiara iray. Tsy mbola mirotsaka avokoa ny lasantsy dia esorin'ny pompista ny lohan'ny fantsona mampiditra solika ao anaty fiara. Etsy ankilan'izay, tsy mazava ny mpanjifa ny antony tsy ahafahan'izy ireo mividy solika amin'ny tavoahangy mazava. Amin'izy ireo, tsy ahafantaran'ny mpanjifa ny fatra marina lefa any aminy no tanjon'ny mpivarotra solika. Misy zay satria zao indraindray mampiditra hoe ohatra hoe mampiditra 25 000 zao. Dia mampiditra 25 000 nefany le izy ohatrany hoe lasa hoe 15 000 na 20 000. Dia tsy ampy anay le course. Dia tena maro tokoa le olona mivarotra lasantsy tsy manome anay amin'ny bidon na tavoahangy l'eau vive amin'ny transparence satria ny antony hoe tsy fantako le izy hoe misy an'le antony le avy amin'le hoe cocktail Molotov ve sa inona sa halatra an'le station mahatonga an'io zavatra io. Sarotra ny mpanjara solika nefa ny hanao izany araka ny fanazavan'izy ireo. Misy fanaraha-maso atao isaky ny 3 volana eo amin'ny foibe-tsolika sy ny ministera tompon'andraikitra hijerena ny fiasan'ireny milina ireny. Rehefa ina no misy ho fahasimbana ka mety ampikorotana ny fatran'ny solika arakaraka ny sarany, mijanona avy hatrany ny asa. Misy amin'ireny mpivarotra solika ihany koa no manampy ny solika mpanjifa raha avy amin'izy ireo ny olana. Fitaovana zany efa voamarina foana zany fitaovana zany isaky ny 3 volana ny anay tsy maintsy misy contrôle foana. Isa 3 volana dia tsy maintsy manao débit. Tsara ho fantatry ny mpanjifa ihany koa tahaka izao ny fenitra amin'ny fomba fandrotsahana ny solika ao anatin'ny fiara. Hatreto, mbola sarotra ho an'ny mpanjara solika malagasy ny hanova fomba fiasa toy ny any ivelany, izay ny mpanjifa ny mamaritra ny fatra alainy sy alohan'ny vola. Mbola lavitra amin'ny teknôlôjia eto amintsika ny anaraka izany, ny fanarahana ny mangarara amin'ny vidin'ny solika ihany no azo atao raha ny eto amintsika. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray tsy misy indray ilay vola voatokana no lazainy ny PDS n'Antananarivo fa anadiovana ny tsena izay vola kely ampelantanana no ampiasaina nalana ny fako ity tsena ity izay no lazainy fa atao tsena filamatra. Anao fety miaraka amin'ny fako sy ny loto izany ve ireo mponina sy ny mpivarotra ao Anosy. Etsekilan'izay nametrahana postry ny polisy ny tsena Anosy fametrahana polisy izay antenana fa ametraka filaminana izay mbola marefo amin'ity tsena ity sy ny manodidina. Fanatety. Roa andro mialohan'ny Krismasy tsy misy mangirana ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsy maharaka ny fitombon'ny fako noho ny orina sy ny voankazo, ny fanesorana ny fako vokany, maloto ny tsena ary mivangongo. Tsy ampy ny vola nadiovana ny tsena hoy ny PDS n'Antananarivo izay nanipika tamin'ny fiandohan'ity volana ity fa tsy ny volana no olana fa ny fisian'ny mpamingana amin'ny fomba fiasa. Miandry ny fanampian'ny fikambanana tsy miankina sy ny fitahian'ny ministera ny fanalana ny fako. Fanalana ny fako mandidina ny 20 taona isan'andro izay tsy araka ireo fiara avalim-pitatitra eto andrenivohitra isan'andro. Ny vola fanadiovana an-tanàna ngeda tsy ampy foana sady tsy misy foana. Fa ny fiara miasa amin'ny tsy miankina tsy ampy izay kely eo ampelantananay izay foana nisy teto amin'ny fanadiovana ny tanàna. Fa ny afotsiny izany mba tiako ampitaina amintsika amin'ny alalana ireo mpanao gazety amin'ireo olona izay mpiavy eto amin'ny tanàna Antananarivo. Mba oka, mba isy fifanajana eo amin'ny fahadiovana. Fa be dia be misy ny olona izay tsy mahafantatra na ny zavatra ho harinany amin'ireny daba-jordira ireny. Tsy mahafantatra koa hoe tokony harinany koa ny fako fa dia aparitakeran'ny tanàna eny. Etsy andanin'izay notokana androany ny postry ny polisy eo akaiky ny tsena Anosy. Polisy miisa 10 no hitandro ny filaminana hiampy ireo mpiambina ny tsena ity tsena ity izay malaza amin'ny aro-pô sy ny sito mahery ny atoandro, faky tsena kosa ny alina. Vao iray volana lasa izay nisy fitifirana nahafatesana mpiambina tsena iray. Tato ato zao monsieur Fona ny asandrolo mahery vaika ny sécurité nefa tsy afaka ahitana fotoam-piadiana
fa ny polisy na ny mpitandro ny filaminana no miazona an'izay ka niezaka mafy moa zany le fikambanany délégué niaraka tamin'ny commune nangataka ny isin'ny polisy eto zany mba isin'ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tsenan'Nosbe sy ny manodidina ny tsenan'Nosbe. Hatreto aloha zao aloha amin'ny sisiny iny mitenana hoe misy arposte tsy dia nisy tatoato satria efa nisy lalàna zany niaraka ny fampifesana niarahana tamin'ireo sécurité miasa eto sy ny fokotany hoe tanora Nosbe milalao le mpanao rugby ny mpanao lavalava dia ny ato ampovoa moa zany ny F7 io zany le fikambanan'ny zatovy ihany koa zany miandraiky natao anatiny dia misy ny ATM zany. Na izany azy efa misy ireo dingana tsarany ity tsena ity isan'izany fanamboarana trano efa vaovao miisa 320 natotry ny fikambanana Soatoavana toy ihany koa ny fanolorana fanariam-pako miisa 30 avy amin'ny Samivasy ny commune ary farany ity postry ny polisy ity. Mety ho tanteraka ihany ve ny fametrahana ity tsena Nosbe ity ho tsena filamatra tsena izay ahitana mpivarotra mahery ny 3 arivo. Akatoky ny fetin'ny Krismasy sy nanavozona ny ankamaroan'ireo tokantrano eto Antananarivo amin'ity fetin'ny Noely ity raha ny fanadinana nataon'ny Michelin Ranardzon androany tsy ao anatin'ny fahefa-mividin'ny malagasy intsony ny vidin'ny vorona eny an-tsena manodidina ny 5,000 sy 4,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary ny vidin'ny akoho amam-borona amin'izao akatoky ny Krismasy izao raha toa ka 500 ariary dia efa mahazo enomby eny amin'ireo mpivarokeny fanatetiny. Amle moramora zany dia vita. Hoe henakisoa izay na enomby. Le ento-manana zany tsy misy. Misafidy an'ilay tsotsotra satria fiainana efa lafo dia rehefa mihinana ohatrin'ny olona rehetra dia izay entina tsotra zany ny fiainana satria raha manasarotra zavatra amin'izao fiainana izao koa ianao vao may mihasarotra koa fiainanao. Ohatra hoe mihinana hena dia efa mety tsy voatery hoe gana, gisa, tsy voatery an'izany. Henakisoa dia efa mahasolo an'izany. Laoka tsotsotra tsy afa-miala amin'ny enomby fa io no hena mora indrindra ankehitriny amin'ny ankapobeny. Hena kely sisa no vidin'ny ankamaroan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Rano vaovao no omen'ireo mpivarokena. Misy mividy hena hatramin'ny 500 ariary miady varotra. Sy vidin'ny olona zany dia manome foana izay. 500 mbola manome zay raha ohatra misy mividy. Tsy miakatra ka. Tsy miakatra fa mitovy an'ilay taloha ihany. Ohatrina kilaosa? Ny varotanay zao 150 dia 250. Arak'izany ankavitsiana ny mividy hena antsasany sy amin'ny kilao. Ireo mpanao hotely no tena manjifa amin'ireo lanjan'ireo. Ankoatra ireo tokantrano manan-katao vitsy raha ampitahaina amin'ny sarambabe bahoaka. Hatramin'ny akoho fakana nofony izay isan'ireo hena lafo vidy ihany koa no vidin'ny olona lanjany 500 ariary ankehitriny. Farany ambanina 5,000 raha dia mahazo akoho satria arakaraka fa mividin'ny olona ihany io. Izay mandefa na sasaky mifefany ary satria izany raha izay mividin'ny olona dia manao izay. Raha fanaovana laoka miala amin'ny mahazatra ny andro fety, maro no tsy afaka hanao izany raha ny zava-misy ety an-tsena sy ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo mpivarotra. Tsy azo idirana ho an'ny maro anisan'ny laoka vorona. Zava-misy ankehitriny amin'ny aliny ny vidiny akoho amam-borona. Manodidina ny 5,000 sy 4,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny gisa antonony iray, 5,000 sy 2,000 ariary hatramin'ny 2,000 ariary ny gana sy ny akoho, 4,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary ny vorontsiloza, ary mety hiakatra hatramin'ny 2,000 sy 1,000 ariary izany amin'ny ankatoka ny taom-baovao. Izay ny mikasika ny laoka mandritra ny fety fa mbola fanadihadiana manodidina izay fetin'ny Krismasy an-trano no entina manao manaraka tanteraka nofinofin''ireo ankizy kely tonga eto Antananarivo i dadabe Noely. Maro ireo kilalao zarainy ary hanome fahafaham-po an'ireo ankizy izy izay amin'ny ankapobeny no antondihany eto fanadihana ho entin'ny Michelin Ranardzon hatrany. Roa andro mialony ny fetin'ny Noely efa sasamiandry ireo ankizy kely. Mahazo tombony ireo ankizy eto Antananarivo raha toa ka ireo saritsarina dadabe Noely no fahita matetika. Ny alahady teo no nigadina teto Antananarivo i dadabe Noely tena izy. Za tamin'ny lahady any tonga teto avy any Tsimbazaza zao nanolotra kilalao ho an'ny ankizy. 7 taona ity dadabe Noely ity ary eto Analakely no ahitana azy. Araky ny tantara mizara kilalao ny aliny 4 sy 5 Desambra i dadabe Noely. Fizarana natokana indrindra ho an'ireo ankizy endrina nandritry ny taona. Izara kilalao tokoa izy ity ary misy ny afatra avy aminy ho an'ireo ankizy amin'izao ankatoky ny fetin'ny Krismasy zao. Akatoky ny fety zao ny afatra ataoko amin'ny ankizy dia mba endry ankizy ajaony ray aman-dreny fa rehefa manaja ray aman-dreny nareo mahazo kilalao zay tianareo.
araka izany tokony hoendry ireo ankizy izay te azo kilalao avy amin'ny databe Noely. Izy ity moa izay mandalo sy miserana ihany eto Antananarivo ary teto ireo faritra maro anatitra fanomezana ho an'ireo ankizy manerana ny Madagasikara. Izay ihany koa no mahakasika ny databe Noely fa ny lafiny fifamoivoizana indray noho izantsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity ina ho tapaka tanteraka ny lalam-pirenena fa 420 amin'izao fotoan'ny orana izao simba tanteraka ny lalana. Etsakilan'izay folo no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana teo amin'ireo fiara-pitatitra hatramin'ny faran'ny herinandro teo. Ampolony maro kosa ny naratra vokatr'izay ho entitra ny sazy ho amin'ireo fiara na kooperativa tsy manara-dalàna eny am-pianganana. Manamafy ny fanaraha-maso ireo fiara manainga eny amin'ireo tompo-piantsonana ireo tompona ndraikitra indrindra amin'izao akatoky ny fety izao fanaterina. Simba tanteraka ny lalana alohan'ny hiditra ny voidiala amin'ny lalam-pirenena fa 420 iny. Tsy mahazaka ireo fiarabe mpitatitra azo intsony ny lalana amin'izao fotoanan'ny orana izao. Fiarabe mihoatra ny 520 taonina manodidina ny 20 isan'andro eo no mivezivezy amin'iny lalana iny. Ankoatra ny lozam-pifamoivoizana mety hitranga, atahorana ihany koa ny atapaka ity lalana ity raha nambaran'ny tompona ndraikitra avy amin'ireo kooperativa mpitatitra makany Ambatondrazaka. Fampitelefodavana nefa tsy misy fanamboarana fikonjako zany. Dia ho tapaka zany ny fifandraisana aty andrenivohitra misy io. Ireo olona zany tsy ina tsy ho voatatitra izy. Ao amin'ny tombavotsika tsy masana ireo fandena dia ho avy le tara mpianatra, ny fianakaviana tara miasa. Reny takinay hoe tokony mba isy ihany fiandraisana ndraikitra nilay asa vaventy zany amin'ilay lalana. Etsan-danin'izay tamin'ny faran'ny herinandro, 4 ny maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana alohan'ny idirana ny tanàna ny Rondro any Fanadina. Lozam-pifamoivoizana hafa ihany koa no nitranga tany amin'ny komina Ambalavao, Atsimondrano izay naharatrana olona polony. Ny alatsinainy teo fiara-pitatitra iray ihany koa ny niaran-doza tany Maivatanana raha tatitra nataon'ny komity miara-mitantana stationnement nasionaly olona 9 no namoiny ainy ankoatra ireo izay naratra. Olana ara-teknika toy ny pneu sola, frein efa ratsy sy ny entana diso avy loatra ny ankabeazan'ny antony mahatonga ny loza raha ny tatitra natao androany. Hoentitra ny fanasaziana ireo izay tsy manaja ny lalàna. Ohatra amin'izany raha misy ny lozam-pifamoivoizana ataon'ny mpitatitra dia mety hisy ny fisitomana ataon'ny ministera sy ny ATT ny lisansa an'ilay fiara. Izay koa eto dia manentana ny ataontsika hoe ny chauffeur mba tsy hanao le midona miverina na double chauffeur izy na chauffeur tokana izy fa aleo mba na be takan'iny ara ny olona mpandeha dia aleo ajaina ny lalàna napetraka ministera sy ny ATT satria ny torimaso zao natao raha jirena mety matetika miteraka ny lozam-pifamoivoizana ireny ankoatra ny resaka ara-mekanika zany. Efa akaiky ny fety, mahatratratra any amin'ny 70 hatramin'ny 100 ano any ny fiara-pitatitra mivoaka ny tobim-piantsonana ety amin'ny fasankarana raha toa ka 80 hatramin'ny 70 izany amin'ny andavanandro. Efa tsy nahitana fanafiana kosa ny teny amin'ny lalam-pirenena tao anatin'ny iray volana sy tapany noho ny fiara-miasa an'ireo kooperativa amin'ireo mpitandro filaminana. Maresaka avy any ivelany any Tunisia lany filoha i Belgique Dessebsi, Prime Ministre teo aloha tamin'ny sambaty 5 faingo 7 isanjato, manoloana ny candidat Mansef Marzouki filoha teo aloha, nahazo ny sambato 4 faingo 13 isanjato fanamin'ity filoha vaovao ity, ny amerina amin'ny laony ny toe-karem-pirenena ary ijery ihany koa ny sosialim-bahoaka fanadirana eo amin'ny sarin'ny France 24. Nivoaka mpandresy tao anatin'ny fifidiana filoham-pirenena tunisiany Belgique Dessebsi, nahazo isam-bato 5 faingo 12 isanjato manoloana ny filoham-pirenena teo aloha izay nahazo vato 4 faingo 13 isanjato. Ny filoha teo aloha Mansef Marzouki izay nanaiky ny vokatra ary ny arahaba avy hatrany ny filoha vaovao ity omaly, filoha vaovao hitatana ny Tunisia tao anatin'ny 4 taona. Prime Ministre ny gouvernemanta teo aloha ary 20 taona, fitondrana vaovao taorian'ny fitondrana tetezamita nandritry ny 4 taona nanalana ny filoham-pirenena El Abidine Ben Ali teo amin'ny fitondrana taorian'ny crise politika ny volana janoary 2024 tamin'ny fidinana an-dalambe noho ny fiakaran'ny vidim-pianina sy ny fitombon'ireo tsy anasa. Isan'ny arahaba ny filoha vaovao ny filoham-pirenena François Hollande ary nanamafy ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota. Torak'izany ihany koa ny filoha Barack Obama dingana lehibe izao raha nambarany ny famarana ny tetezamita makany amin'ny fampiarana ny demokrasia. Vonona miara-miasa amin'ny Tunisie eo amin'ny setry ny fandriampahalemana ary ny lafin'ny toe-kareny États-Unis. Isan'ny mankasitraka ity dingana vita ity ny vondrona Europeanina ary anohy ny fiara-miasa miaraka amin'ny
fanjakana amin'ny famelona fanajana lalam-pandrena ny fijerena ny lafiny sosialy sy ny toe-karena. Mbola noho ny asany any Tunisia ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Eoropeanina hijery akaiky ny fizotry ny fametrahana indrindran-damina rehetra. Ny filoha vaovao kosa ankila nefa nanipika ny alahady lasa teo fa vonona iara-iasa amin'ny filoha teo aloha amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary tsy hanilikana iza na iza. Tsy matahotra hoe sorona eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre Cool Roger raha nambarany androany nambarany ihany koa fa tsy pont izany hoe tsy andro tsy fiasana kanefa andresaka ramana izy mao avy aoriany ny alakamisy ankalazana ny fetin'ny krismasy. 2020 ireo voasokajy politika no mbola tsy nahazo fahafahana hatreto ary farany sambo iray mitondra bois de rose indray no fantatra fa hanainga eo amin'ny serana sambo ny mananaravaratra androany na raha mpitso dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ny tian'io sorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny 7 latsaka fahefany narahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay mametraka ny veloma ao amin'ny rahampitso indray veloma toko. Ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Sardine Annie, Soka Vitre. Magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.